Falafombavao afa-tanteraka indray kosa eo amin'ny resaka famatsiana ny herinaratra nisy ny asa fanamboarana izay nitanterahiny JIRAMA ny farany herinandro lasa teo. Fantatrary fatapitra hatreo ny olana izay sedrainy ny fiarahamonina mikasika ny fahatapahan'ny herinaratra mitatitra ny fizotra ny fanamboarana amintsika ny tompona andraikitra ny serasera anivon'ny JIRAMA. Ny zoma sabotsy lahady lasa teo no nitanterahina ny asa fanamboarana tao Andekaleka. Antony potika tanteraka ny join ka nisy ny ravin'ny paritaka na tonga ny délestage sy nampiana ihany koa ny hery izay entiny tao Andekaleka. Ny zotra tsara tamin'ny tokony ho izy kosa ny fanamboarana araka ny fanazavana izay nentiny tompona andraikitra. Nisy tokoa zany ny asa fanamboarana ilay fantsona lehibe vaky tany Andekaleka nandritra ny 3 andro izany hoe ny zoma dia ny farana ny alahady teo. Andro aman'alina zany no nanatanterahana ny asa ary ny asa natao tamin'io zany dia juin moa zany le vaky teo amin'le simba teo amin'le fantsona lehibe dia mila an'izay 3 andro zay zany ny fanamboarana ny fantsona io dia vita somatsara izay fandroany izay. Narotina koa zany satria efa nijanona ihany zany le foibe famokarana herinaratra tany Andekaleka dia nisy ireo asa narotina natao toy ny eo amin'ny barazy zany izay tototry ny fasika ilay barazy. Ny antony dia simba zany simba ny tontolo iainana amin'ny faritra iny satria eo ny fitsandrana ny ala dia eo ihany koa ny doro-tanety. Dia rehefa tonga ny orana zany vanim-potoana fahavaratra dia tsy mitazona intsony zany fa tonga dia mivarina aty anatin'ilay renirano dia manitsina lasa manitsina aty amin'ny vavan'ny barazy aty zany ilay fasika. Anisany nararotina ihany koa zany tamin'ny fijanonan'ny foibe famokarana tao Andekaleka io ny fanoloana ny ilay antsoina hoe valina sferika. Dia anisan'ny asa natao ihany koa ny fikojakojana zany ireo posta tao Andekaleka. Tsy hisy intsony ny fahatapahan'ny herinaratra ary voava tanteraka ny olana ho an'Antananarivo manokana. Anisan'ny olana lehibe nahatonga ny délestage ny fisian'ny fahasimbana tao Andekaleka ary fantatra fa manana ambimbava 10 mégawatt isika amin'izao fotoana izao ka tsy atahorana mihitsy ny hoe mety hiverena ny délestage indray. Mitondra hery any amin'ny 720 mégawatt any ihany ny ao Andekaleka raha toa ka 70 ka hatramin'ny 200 eo ny hery izay tedavina amokarana herinaratra ao Antananarivo. Efa vita tanteraka kosa amin'izao fotoana izao ka miara-miasa avokoa ireo toerana mpamatsy herinaratra rehetra manodidina Antananarivo.